Tolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Mpilalao tantara, Fetra Obelina, Faly, Arliva, niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nantoto sainy maningotra. Misaina no anarako. Tovolahy 5 taona. Azo lasaina fa manan-katao ireo ray aman-dreniko ka nahafahako nanohy fianarako tany ivelany. Tao amin'ny sapam-pianarana antsoina hoe intégratif biologie, manambatra ny fandinihana lalina mahakasika ny biby sy ny zava-maniry no safidiako. Ary tena nazahoako ny diplôma doktora. Tsy kisendrasendra no nahaliana fatratra sy nisafidianako manokana io sampam-pianarana io fa noho profesora Ratsimbazafa Raibeako fatataza tamin'ny sehatra io. Noho ny fikarohana maro sy ny découverte tsy voatanisana taona mahakasika ny zava-mananaina eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Fahaloko izany ray aman-dreny ka ho fankalazana nahavitako idingana iray lehibe sy manandanja amin'ny fiainako io dia nampisafidy toerana iray tiako andehanana miala sasatra izy miaraka amin'ireo zandriko sy ireo namako. Nanda mafy izy ireo rehefa nilazako fa any Siberia Arktika no tiako andehanana. Noho dadabe Ratsimbazafa voalaza fa niasa tany amin'ny faritra eo ary tsy hita popoka mandraky tiany androany no antony fandavany. Nanankiana nefa izy ireo rehefa andriseko lahatra ela ka dia roso tokoa ny ty ary dia tanina ny trango ty tantara lazaiko aminareo ty. Efa raha toerana daholo ary vetsika alohan'ny anoboako ny fandraisam-pitenenana. Ka rehefa soary fa menao ny lahy kosa izay e. Vita soma tsara moa iny ny fankalazana nazahoako ny diplôma doktora zareo a. Ary misaotra be dia be anareo tapaka sy namana nanotrona sy niara-pary taminay. Tsy misy isaorana lesy izany a. Dia koa nge manamana ny namana e. Miara-paly rehefa misy fahombiazana moa miara-ory sy ny fanohana raha tojo fotoan-tsafitra e. Izay mihitsy ho aho. Mino kosa angambo izay fa tsy kabariko saorana fotsiny namoriny lahanay ohatran'izao a. Mba mangina kosa mahery a. Avelao aloha ilay olona iteny. Marina kosa ny mahery e. Tsy ikabary ihany koa ny tena hoe amriko anareo e. Fa zara vaovao tsara be, vaovao mahafaly e. Izany hoe tsara noho ny fahazahoana doktora be zany sa. Iza kosa lesa ro manaika. Lasa be suspense be hafa zao e. Tsy haiko na efa nitantarako anareo fa nampanantenana papasy mamanay fa raha todiko hatramin'ny farany ny fianarako ka mahazo ny diplôma doktora tamin'ny fianarana io dia avelan'ny zareo hifidy izay toerana tiako andehanana anaovana vakansy dia toy izy hoe ty ka rehefa nyreseko lahatra izy mivady dia nanaiky an'ilay toerana nofiniitiko ka faly manasa anareo namako hiaraka amiko akany Siberia Arktika moa zany raha marimarina kokoa e. Zany antoka amin'ny fandaniana sy ny fivezivezena rehetrarehetra e. Wow, yuhu! Viva 98.8. fa izaho aiza eto amin'ny globe tokoa aloha zany toerana izany. Eny tokoa? Le ty zany dia mitetehaka fotsiny nefa le toerana raha tsy fantany akory. Ty ihany le ty rehefa korona géographie. Tena marina nge zany ary misy tena fa tsy hitanao hoe aiza ny toerana izany e. Any amin'ny faritra misy ny ranomasimbe Arktika. Any amin'ny pôle nord angamba ny alalanareo azy bebe kokoa e. Maninona? Eno moa? Tena hoe pôle nord mihitsy ve? Sady tsy mangatsika be fe any amin'izany. Mamanala tokoa alohany. Zany ilazaiko anareo melody amin'izay mba misy iomananareo. Dia rovina zany tsika aloha.
Amin'ny tapabolana dia vago. Dia tena hoe tsy maintsy any amin'ny pôle nord mihitsy ve? Nga tsy mba misy toeran-kafa e, mba États-Unis ohatra na Dubai fa dia any amin'izany toerana mangatsiaka be izany ve? Any ve zavatra ho jerena fatsikilasy? Misy zavatra azo jerena andro karenina. Mbe tsy te mba ahita mivantana an'izany hoe ours polaire zany, ha? Si, ours polaire ve no andehanana ny lavitra be ihany nefa mijery amin'ny télé fotsiny dia efa mahita. Na koa ary tibekisma be tery karenina. Izany na Dubai lazaindria zange dia efa azo jerena amin'ny télé. Zay dia vita. Zalo vonony zay tsy mba zoto afaka mijanona. Andray Araka izany nazavako anareo izany dia efa nireseko lahatra ao papasima ho anay. Izay vao nanaiky ny nandehanako any ka tsy te hiemotra na hanova destination hafa tsony. Efa voamana daholo koa ny zavatra rehetrarehetra. ay ao ary fa eritreretiko tsara e. Mba mandeha ana mokia amin'izay za mba misy namana. Anga za tsy mba namana ka. Ishe namana vehivavy resy zany. Ay tokoa moa nareo vehivavy toy tsy afaka makany amin'ny toaleta raha tsy mandeha tsiroroa. Mba mandehana kiry karenina sao tsy mety mipipirery ihany ny zokondry dia mitroa anany a. Ishe Ary varinay zary ity izy telo mianadaty io. Ka mbola miady hevitra ambadika io fa hoe tia anytany an'lahy mitokana fotsiny dia izay nge ny vidinako aty e. Mihaino fanontaniany lahary ahy. Fa hoana ary misaina. Misy antony manokana ve ny safidianany lahy ny toerana io e. Dia izy fantatro loatra mantsy alahy. Tsy manao zavatra kisendrasendry zany. Eny iala avy moa lesy anafenako. Tsy kisendrasendra araka ny teny lantoko ny safidianako ny toerana io. Fa noho ity zavatra masehoko an'lahy ty. Boky inona koa ty avoaka an'lahy ty a? Tsy boky lesy ty fa journal ny Tantaperatsimbazafy a. Zay ara lefa naposiko vao hoe artitika. Tonga dia kopy aho hoe misy ifandraisan'ny Tantaperatsimbazafy. Nataoko fa efa tsy nieritreritra n'izany tsonge lahy e. Tsy efa 10 taona teo ve lesy moa zay no nanjavonany. Tsy nieritreritra n'izany tsony tokoa lesy a. Raha tsy nahazo nidikany ray tamin'ireto information tao anatin'ny journal ny Tantaperatsimbazafy reto. Jeren'lahy voatonona matetika ato fa zany secteur N6.7/E 9.8 zany ny asan'ny dadabe farany talohany nanjavonany. Rehefa ataoko anefa mifandinihana sy ny fikarohana dia manamarika alaviran-tany reo litera sy taremarika ireo fa tsy natatao foana mihitsy. Alaviran-tany ahoana ary ity zany fa tsy azoko a. Alaviran-tany avaratra sy atsimo e. L'altitude sy ny longitude. Ianao fa azony lahy angamba e. Ay moa ka alaviran-tany ny dikany hoe l'altitude sy ny longitude amin'ny teny malagasy. Le 67 no l'altitude nord ary le 98 et l'altitude est. Rehefa nataoko ny fikarohana rehetra dia ao amin'ny faritra feno ranomandry Siberia no misy any toerana io. Ary ny tena mahavariana dia tsy misy renivohitra na dia tanàna kely akory aza manodiditra ny toerana io. Oltiry misaina. Dia inona moa nefa zany no antenain'lahy ho tany a? Dadabe e. Toerana farak'izay mangatsiaka eto tany ngely ity toerana io e. Ny tiany latenena zany dia hoe efa matin'ny atsika any dadabe ka tsy tokony hitady azy tsony a. Fa inona ka zany no tiako lazaina ka. Miala tsiny raha ohatrany hoe ka hoe natezitra lahy le teniko teo e. Tsisy tsiny zany e. Misy zavatra ampamakiako an'lahy koa ty. Dia lazao anany fa azahoany lazy rehefa avy eo. Aiza hoe Draso. Ty io laso hoe fanamariana manokana tsy misy daty aloha e. Nahita zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahita mahazatra tany anaty ranomandry zahay. Biby tsy hay soritana, biby tsy fantatra anarana. Atao hoe reptile toy ny voisin'ny tanalaka nefa tsy zay. Atao hoe biby mampinono nefa
toa tsy mampinono. Tsy azo lasaina ihany koa hoe insecte satria complexe loatra. Ny tena mampana sy ny ekipako dia tsy ny endriny loatra fa ny zava-miafina manodidina azy. Mahaliana. Ka hoana fandinihan'la azy malasa sainy? Raha azoko tsara nge zany dia resy lahatra amin'ny fisian'io zavatra sa biby nisoratany dadabe tao anaty journal io lay any raha mitantaraina amin'izy telo mena dange raha sy ngamba aloha izy ireo hoe izany ve tsy dessin animé. Izany hoe italy izany ny tena nandrisika ny lasa itarian'ny lalay ho any. Ka zay ny tantarako azy amin'la amin'ny mampiraita-po antsika fa tsy amin'izy telo mianata. Oromosaina. Ahoana? Zavatra sarotry inona sy tsy hay akory raha tena misy ohatran'izany ve no andehanana ny lavitra be any. Dia ahoana ho izy telo menada raha fantana fa hijeran'izany ny tena atondiantsika fa tsy hoe hizahatany akory. Ka sady mizahatany angesika no mamantatra an'le izy tsy hitako izay olana amin'izany. Raha tsy misy moa dia efa nahita ny labola tany avaratra zany tsika dimy mianatako. Dia ahoana indray raha misy manjoantsika any ka averiko ihany fa tsy tany ohatran'ny tany rehetra nge ho any ihany. Donc korapaka fefanandray précaution rehetra raha sanatrika misy mahazo atsika any. Misy tracker GPS anjety andehanantsika sy ny portable ampiasaitsika. Ka raha toka tsy hitan'ny GPS elaelatsika dia isy ekipa korapaka avy hatrany manavitra atsika. Tena enjana indray zany marina. Mba marina mafy lesa raha misy anaiky ho any izy telo menada hoe raha zany zavatra zany ny fantany. Indrindra moa fa karenina sary tahotra be io. Tsy misy anjoantsika zany ho any. Sady alamino rangany sainy lava sao dia asaro-pisainana anazy telo mianada firahirainy lan'izany io Endray arako. Mitady sino hoe jet privé tokoa nandehanantsika makany amin'izany toeran'izany Tena zanaka teba marina nareo lareto ka. Vao misaika raha tenao no nitahotrako. Aza mba katahotra ihany ho Enao kosa. Mba aza nalala tsony kosa le izy ro mahery. Iveriny eo indray nge io mangina akory manaika. Fa inona tsara tokoa ny asan'ny ray aman-drenareo reto raha tsy mahadiso e. Eny tokoa ampandraraha izy mivady raha nyfahazahoko azy hatramin'izay sy dia araka loatra hoe fandrarana inona fa dia mpandrara sady mandany vola ihany ny lisany iza kosa lesa ro mahery malasa saina ihany makoko. Tena bobo engely ty zany hoe lolovin'ny lisany zany na ny fa nyty jet privé ty fotsiny aza ve Iza milaza milafa ho fainy ty ka. Andro zareo mihitsy angely izy ty jet privé ty moa zany isika raha za lisany aloha tsy mandany andro mibosy zany tsony. ilaina foana kosa lesa ny fianarana. Tsy mety loatra zany hoe mety hatra ny ray aman-dreny fotsiny zany. Sady raha tsy nianatra koa nge izay amin'ny rahalatsy mifankahita taminareo ohatran'izao tena manao aloha nareo ka. Raha nyfahazahoako azy ny fikarohana nataony dadabe Ratsimbazafa ny tena netombohan'ny zao fananana izao. Miampy amin'ny fahaizan'ny papa sy mama nampiroborobo anazy. Dia zao ny tiako tenenina dia hoe tsy misy zavatra antenaina amin'ny kisendrasendra zany zareo mila miketrika mila miezaka. Avy eo manampy ianao ny afa raha te ho tafavoaka ianao. Sura mihitsy lesa rozoky Viva 98.8. Tena reraka izy efatra mianadamarina. Dimy amby folo kosa moa tato anaty fiaramanidina foanako. Nijanona kely namian'ny réservoir fotsiny dia lasa andray. Ory zareo mifoaza daholo amin'izay raha araka ny toromarika no men'izay misapanamory fiaramanidina antsika mantsy dia hiaterira afaka minitra vitsy ty jet ty. Ay, nataoko fa tsy ho tonga mihitsy azy tsikako.
ohatra ny vetivety kely kosa azako. Hoay e, glasy fotsifotsy mitomandavana be tokoa nge ny hitako avy ety ambony ety izany e. Dia aiza zany tsika nipetraka amin'izao ka dia aiza ho aiza amin'izao koa izany izao misy biby hojerena. Efa misy trano mafana tsara azotsika hipetrarana ka efa misy rehetrarehetra ilayntsika ao amin'ny trano io. Raha mahakasika ny biby indray aloha aleo ilamina dia misesy. Makaina kely tsika androany dia manomboka rapisytsika mandehandeha. Anaovy amin'izay ny akanjo mafana no zaraina taminareo rehefa mivoaka ny TJ ty manko tsika dia tena ambany 0 degré maripana. Ka raha araka ny mety dia mahatratratra amin'ny mois cinquante rehefa hoe tena mangatsika ty. Andriamanitra za ve tsy afaty. Moins 15 degré hatramin'ny moins 10 aloha ny maripana rehefa volana mety ho izao e. Ay Ary onoa any sécurité manahoana sao dia mba tokony mitondra fitaovam-pidiana ihany sika sao dia sanatria misy biby manafika tampoka na ohatran'izany. Efa nieritreretina daholo izany fa za matahotra lahy. Manana olona manana fitaovam-pidiana afaka hiaro antsika. Tena mipaotratroka lesy ah. Ataovy ary ny sakafo ry zareo aza mihafahafa. Misaotra finona tokoa ty aroso anay ty e. Le vary efa mahazatra ihany fa le hena miendrika efajoro no tena tiako anontaniana anao hoe inona zany ty. Henana renina re io inona? Renina? Fa bibinina koa zany sa karaza-trondro? Karaza-trondro koa ka renina. Renina zany a reny karazana biby misy tandroka reny. Hitandre le mpitarika sary eo amin'ny Père Noël reny. Zay nga mba mety ahafantarana azy bebe kokoa. Enana mpitarika sary eo amin'ny Père Noël? Iza koa ny enana an'izany? Sao dia verinao fa alika zany renina. Hoany rehefa nandalo taty ihany ve dia tsy hinana kosa e. Tena roso zavatra fa raha misy oka tena tsy teloko ty. Raha ho tereko aza mivavako ny saiko sy ny vavoniko tena mandà sa tena reo io kandoa eto ao fa hikarakarana zavatra fa renao e. Miaiky koa zay ary aloha amin'izay aloha andramana fa lozako meny agikenareo eto fotsiny ty. Fa rehefa avy eo kosa aloha tena tsy maintsy asiana revy mba nafanafana amin'ny andro mangatsika be ty. Io henana renina io zao no tena tsara atao brosety. Saona le tsy raha manaiky. Tena mety zany e. Amin'izay mba afaka mitantara ny an-tanana hoe izay ngeka efa nirevo teo ambony glasy e. Nenydreto koa efa fitiavana te hisotrotsotro zao fotsiny. Trano rehefa misy klima mampafana be ko mbola milaza fa mangatsika ihany ny sasany. Mba manararaotra rehefa inona koa ary ty e. Sa nenareo tsy mba nalasiaka fifiainana natao aty fa ibonoka botifotsifotsiny. Efa ao anaty programa misy lesy zany misy sakafo matsiro no eo hoaninareo ane ao rarive. Misy zava-pisotro sy hirahira ihany koa. Manaraka ho azy ao anatin'izany ny dihy ao ataontsika. Sura mihitsy lesy bailina. Sura lesy. Dia mba asiana mahazatra amin'izay fa tsy henana biby sampona rehetra ty foana na roso io ka. Eny rehefa asiana hena hafa eo Mafy any ty zatra henako soso tsara maso tika. Vao miova kely dia mikolay sala amin'iny nareo. Tena fisoso tsara masony lo be. Miomana tsara aloha nareo fa hanao ditongotra maharitraritra anaty lanezy tika rapitso misy ahafahany andehanana motoneige ihany fa misy tena tsy ahafahany izy mihitsy dia tsy maintsy tongotra nampiasaina. Oe tsy androko sady zany. Sady za efa ela ny te hanandrana anao an'le sary nanjery amin'ny laneige reny. Le midabodaboka amin'ny laneige. Dia avy eo manetsiketsika tongotra sy tanana. Afaka manao an'izany tsara ndraika. Afaka manangana bonhomme de neige ihany koa. Sady ety amiko misy karoty natoraly. Azondre atao orony tsara.
fa samy efa avabizana daholo tsika. Eto no anomboantsika ny dia tongotra. Ety manko mba bobaka misy biby. Ny motoneige kosa averantsika eo. Za zany no manao mpitaridia anareo e. Za koa moa mahafantatra tsara nyty toeran'ity no mahafantatra ihany koa ny anaran'ireo karazana biby mipetraka aty. Tareo ary ny lalana e. Hitanareo rehetra akaviantsika lavidavitra rehetra. Ireo zao natsoina hoe veran-dranomandry na ours polaire. Aiza lesy zany? Rehetra jere reny. Ay, Retsy biby fotsifotsy rehetra lavidavitra rehetra kia rery. Tsy ino angamba nareo raha ilazako hoe mainty ny hoditr'ireo ours ireo ary tsy miloko kosa ny volony mba ahafahany hodiny mitahiry hafanana no anton'izany. fa tsy miloko ahoana koa e. Tsy efa raha mahita sy mahalala angamba fa fotsy ny volon'ny ours polaire. Zay raha nitazany masontsika fa tsy misy lokon'izany raha ny tena izy. Toy ny ranomandry ihany fa fotsy ny tazana rehefa mivangongo. Ay moa. Tandremo koa fa mahia fofona any anatin'ny 1 kilometre à la ronde ny ours polaire. Zany hoe raha ny amin'ny 1 kilometatra zany any mandefa rivotra. Dia no foana. Dia mampindeha lesy romahery. Ampiasainy asana biby lesy zany fa tsy fofon-javatra toy ny etitra no manahirana sainy amin'izany. Ndao toy izy no lalana sy ny fanazavana fa tsy lozana manao resaketotra fotsiny eo e. Mba manala azy koa rehefa inona ary tia matotra be tia. Ishi, teniteny foana fotsiny. Afaka milomano kilometatra maromaro anatin'io glasy io koa any zareo ours polaire. Aronoa, misy an'ireny loha arctique reny koa ve aty? Ohatra mahafinaritra be manko mijery an'ireny amin'ny horonan-tsary dia mba tia hita mivantanako. Misy olona manana azy ireny ihany any Madagasikara any e, entiny mandehandeha eny amin'ny arabe iny fa le tena d'origine te mihitsy ny tiako hita. Raha tsara vitana aloha tsika mety ahita ihany. Arakaraka ny vitana na hitantsika an'ireny loha arctique sibérien. Tiako hitsika aloha ianao fa tsy loha arctique reny hitantsika entiketin'olona mandehandeha an-dago reny chien nordique reny. Izany hoe rasy hafa mihitsy. Ny loha arctique tsinona tsy velona any amin'ny tany mafana be ohatran'ny any Antananarivo. Efa adapté amin'ny toerana mangatsika toy ny aty reny. Mahazaka maripana latsaky ny 20 degré tsinona ny loha polaire. Ay ve, sa ve mona laly. Aleo aloha asina bota kely fa mangatsika zany tsy naiko sy ny vavoniko zany. Ahoana raha melikely ary misaina? Mazotoa lesy fa tena tsy misotro rehefa aty. Taiza koa lesy misy bany tsy misotro zany fa le tiako tsy. Ko raha tsy vehivavy letsika. Angamo ny fisotroana toka ry ty misy hoe lehilahy na vehivavy tsy misotro fotsiny dia izay. Anomboka indray reto. Aza noho ny azy nandresaka izany ka. Viva 98.8. Ary ahoana indray ty karazana glasy mangirana fa sady malama be mifanila amin'ny lalantsika ty. Mety ranona farina renirano izy io fanovonany. Misy fotoana izy io mivaniana tanteraka moa. Misy fotoana misy rano mikoriana foana ihany any ambany any. Ka mila mitandrina be tsika fa mety manify le glasy ary ho sanatr'izany ho latsaka tampoka any amban'le rano antsika kanefa any mamanala be. Enjona indray zany maro. Tera ohatsy fa ve zany le. Zary hoe toko ritodo patin glasy eke zany sika raha izany azo tsara zany io. Olay, zary sady manontany le tiany tonga dia manitsaka fa le ty ve adany angatsy eno lany fa nazava misaina teo Efa mamitoka koa ngamby iny. Jereo ty izy raha totra ny zazakely. miverena ty ve lavy adany Oe, rina ry zareo zany zavatra reko nitresaka teo izany Oay, tena io glasy tsahamahery io zany. Maninona? Ando lesy raha misaina alaina eny fa so ahitany-dozy eo Moramora ihany aloha ala fa arakaraka mivesatra miantra amin'io glasy io angeny no mampitresaka an'io dia efa miteny azay. Io ary la efa nahiko. Nitresaka le glasy dia latsaka any ambany amin'ny mahery. Inona ry zareo natao
Losy ty marina. Andao jerenany malaky angany kio. Moramora ihany zareo moramora fa raha vao miampy ny lazanareo dia vao mainka mitresaka io glasy io moramora nareo mamindreo. Tena enzany ty marina. Dia latsaka any anaty rano any zany le dala teo. Tsy ranoko ny tato fa lavaka. Soa ihany. Ary tena lavaka be izy zany e. Sady maizina be ny ao anatiny. Tena tsy mba fary kosa to amban'le glasy to fa ohatran'ny hoe lavaka namboarina mihitsy. Andraso andatsahako an'ity film izany ity. Oay, ary efa ela mihitsy nke vao tonga tany amin'ny faran'le fusée de détresse. Eno Tena tazana mitapika eo amin'ny tany amin'ny farany ambany inge mahery. Eny tokoa. Dia sanatry maty ve? Mety tsy mahatsiaro tena fotsiny izy no midona mafy nahazo anazy. Tena siora amin'izany ve lesy laro ny saina. Marina mafy raha tsy efa lavaka 7 metatra ny anjaran'le dalany ambany anyoko. Amin'ny fahavalo izy mba ho velona le rehefa inona ary ty andraso fa misy tady atao anaty kitapoko ato. Ty tazony dia aleo zany hidina moramora any. Dia tena hidinao zany ianao? Tsy maintsy ry Kristina. Tsy azontsika vela fotsiny amin'izao io. Tazomo mafy le tady Eny ary. Vonona ve? Midina amin'izay ary ala fa tazomoko tsara ty lasa re. To dia ty amin'ny farany azy zareo manao mahery aho ndrasy fa mbola mijery azy mbola mitemo tsara amin'ny fony. Mety tsy mafy loatra angamba le donana azo azy tena tsy nidona tamin'ny zavatra hafa izy. Mahery mahery. Tena tsy mahatsiaro teny ty. Dia nasafotra tato zany lery. Tsy mba lavaka nanahary kosa angamba ty. Jery fa misy tohatra mivoaka makany ambony. Mipetraka amin'ny ririndriny. Somary tsy antsany ranomandry fotsiny ry ambony dia tsy tazana hatrany ivelany. Dia inondray ary ty amin'ny rindriny ty to varavarana fe misy logo vondrona sovietika ny izy zany. Zany hoe le sarina antsy fitsinjana vary sy marto. Aza hitako ka. Manao an'izy ao Tsy mahatsiaro tena lesy raha mahery. Misy tohatra vy azo ekarana sy dinana ka hiato ry zareo Somary ahitsinareo kely fotsiny le ranomandry manodidina ny lavaka dia hitanareo le tohatra dia afaka midina tianareo. Dia tena hoe hidinao mihitsy ve zareo Anko raha tsy adalako. Maninona fotsiny efa raha entina miala tao mahery. Misy varavarana vy koa ato. Tsy mahaliana anareo ve nijeriny atao anaty lavaka ato Ça fait partie de l'aventure koa nge. Andro tokoa izy rovavy hidinao Dia ahoana raha sanatry hita velo koa ka. Andraso tokoa andramako sokafana le varavarana. To misy karazana boribory mety ahodina toy ny familiana tsy ny eo amin'ny varavarana. Mafy be izy zany. Hidina avy ianareo sady mila fanampiana koa nge hanokatra an'ity varavarana ity Fa natao inona koa nefa misana kely aloha nareo rovavy aloha anisanako an'reto glasy manodidina ny lavaka reto Ary mitandrema ihany koa nefa so hitombo raha eo indray latsaka any an-davaka any ao aloha zay oy ary misy tohatra vy tokoa io andao hidina rezy rovavy fa inona ary ty mandeha nareo raha hidina ka za tsy mahidinao zany. Andao ry hidina dia rehefa afa-po miverina miakatra tsy mba mahaliana nareo mihitsy ve inona ny eo ambany ao
za aloha tsy liana e. Andao arediny e. Rehefa mahatsiaro teny mahery dia mivoaka zany tsika. Andray kosa ke dia avelandrirereto aho zany. Kefa hoe andao dia mararahana kinona ary tiako. Hitako ndokia. Dia any nareo raha hidina ka aleo andrasako eto ihany. Viva 98.8. Manaiky Kristina, ngakarena tsy midina. Andry antsika ao ambony ao nisika. Oay, tena tsy lavaka nanahary tokoa ilay izy ohatry ny hoe fidirana makary amina toerana miafiny ireny. Ampio tokoa angely sary manaiky anokatra nito varavarana ito miara manodina an'io vy boribory miendrika volant-na fiara io tsika mitsamona dia amin'izay misokatra io. Kristina kosa mijery amin'ny mahery eo. Ao ary isa fa niodina le izy toy izy foana tsely angambo isisa misokatra ihany le izy marina. Ifa natsiaro tena koa mahery zareo marary be ny lamosika. Aza mikofokofoka be fa avy nianjera ngeno teo e. Nianjera taiza ary varavaranenina koa isokafan'ny lesana io. Couloir tato ambadika tato dia misy varavarana fa somary misokasoka ry alory. Dia hoe hiditra any ve tsika? Afaka miandry aheto nareo raha ohatra ka matahotra na misalasala fa hoaiza nefa lisana eo aloha mereny sady otra mavesatra be koa zany lohako zany. dia aza koa zany vao marary an'lahy. dia savosavonde ina koa ary tia mingetsangetsana be tika mba eo moa ao ary eto amin'ny kiboko eto ka ahoana andao raha jerena zay ao anatiny ao tsy lovo tsara fotsiny io iny le varavarana sokafako sokafy ary tena hevitra malalaka be ka ianao to tsy lovo tsara nge fa ohatra mahita interrupteur nge teo amin'ny rindrina teo dia hoe mbola mandaitra ve alaso aloha andramany eny tokoa fa mipipika avy eo ny rehatra ny jiro herinaratra vaiza zany no mampandehana io ay zany zavatra atao anatiny ato marina mafy raha tsy laboratoire ty midirantsika ty ro misaina laboratoire sovietika ohatra n'le niasan'ny databe tsy mba zafy misy logo ohatra n'le tao amin'ny varavarana mantsy ry amin'ny rindriny ry dia mety hoe anisan'ireo labo niasan'ny databe zany ty raha tsy zany ve amin'ilany insista ny jeriny atao anatiny ahy sady manodidina eto mihitsy ange le latitude 67 sy le longitude 98 tena mba marina ve zany raha misaina eno fa misy inona aloha jery langy tsy zavatra mivolongana etsy amin'ny vonintrano izy ay eny tokoa andraso hoe atonina eny nda hoe oronisaina to sary fongana mendrika olombelona vita amin'ny glasy ange izy zany ahoana moa zany ny ampitombona an'izao sady tsara firafitra be ngely izy zany ny tena ohatran'ny hoe olombelona mihitsy satria tena olombelona ireo fa nivaingana ahoana tsara hoery misaina fa ina aloha mahatonga ny lamilazany zany ka tsy io rereny ny sary vongana ranomandry mendrika olombelona ato fa misy afy retsy rehetra izy ay tena eny tokoa marina misy mbola eo ampikirakiraina solosaina ary ny sasany indray
eo ampandraisana noty sy ny sisa. Kizy hoe mpandiniana an'ity taratasy kely ity nivoaka avy tao amin'le milina kely ity zany io. Imprimante thermique. Zay io zavatra jereny io. Souvenir d'alerte automatique raha ny marimarina kokoa. Fantaiza nefa aloha nalalan'lany zany e. Tao amin'le carnet fanoratany dadabe, le fandraisan'ny noty sy rapport ny fikarohana nataony. Io ambony latabatra koa aza jereo fa misy carnet teo noty hafa. Andraso hoe vakiako sao mba misy zavatra mahaliana ao anatiny. Tena soratana ny dadabe daholo reto. Noty ny raisan'ny faraparany reto raha nyfahazahoko azy. Fa inona no hitan'ny laoro misaina ha? Inona no hitan'ny lao? Mba fafao kely ilay siran'ny vangambaingana ranomandro eo amin'ny endrik'ireo sarifongandreo. Indrindra ity akaiky ny imprimante thermique ity. Misy zavatra mampanahy amatsy. Ty ve? Ataovy moramora. Zay fa vita. Io ary le fanapoisiko. Tena hitata be ty. Tena sura amin'izany ve ala fa dada be io e. Tena izy lesy io mbola tsarako tsara ny endriny. Ela mety manadino. Tena hitata be raha tsy mazafy io. Tena enjana zany marina. De maty ny vangana tato kay zany tsy nahitana popoka azy. Tsy tapopoka niaraka tamin'ireo mpiara-miasa taminy izy. Hitantsika ihany lesy dada be rehefa ela ny ela. Fa mila azoko ny antony nahafaty azy sy ny fikarohana nataony taty amin'ny dezaka be taty. Alio aloha vakina le taratasy kely navoaka an'le milina so mba nahampy antsika hafantatra zay tena zavatra tranga tato matsy. Avakio mafely ty. Ka ty ary amin'ity faranantsaiko. Avakio e. Rasoary aloha e. Rapport automatique du 100 mai 10 juillet 2010. Module Cryo 7. Activation d'un phénomène cryogénique localisé. Chute thermique instantanée estimée moins 120 degrés C. Temps d'exposition inférieur à 2 secondes. État du sujet figé sur place. Cause non identifiée. Zay le voasoratra ato e. Activation d'un phénomène cryogénique localisé. Chute thermique instantanée estimée moins 120 degrés C. Temps d'exposition inférieur à 2 secondes. Zany hoe vaingana teny eo ange zany re olona marobe niasa tato amin'ity labo ty e. Nedina au moins 120 degré tao anatin'ny 2 sekondra monja ny maripana. Ary tsy fantatra ny anton'izany. Tena enjana zany marina. Dia inona tokoa ary zany no antony e. Inona no nahatonga an'le sa iza sa inona e. Jeren'ilay io zavatra mpifonotrano io. Jereo fa ny akamaroan'ireo mpiasan'ny labo any amin'io daholo ny masony. Fa misy inona nefa eo e ha? Jereo io zavatra voafandrika ao anatina bloc de glace be eo afonotrano io e. Eny tokoa. Tena valiana loatsika ka tsy nahatsikaritra koa fa misy an'io mety eo e. Fa biby inona ary zany io e ha? Biby tokoa ve? Fa tsy hoe biby inona. Satria dia manana endrik'olombelona kanefa izy manandrambo toy ny maingoka. Mivata ny toa vata-tsoavaly. Misaina. Fa dia biby inona loatra io e ha? Mety io le biby tsy fantatra anarana mitantarain'ny dadabe tao anatin'le journal fandraisan'ny noty. Fa zao vao tena mino visiny. Tamin'izaho namaky azy tamin'ny voalohany mantsy dia nataoko fa biby hitan'ny dadabe tany anatin'ny nofo na misoritsoritiny tao fotsiny. Fa rehefa nanao fikarohana dia tena misy le biby ary azoko antoka fa io biby tena misy ahoana le ty ha?
Taiza teto ambonin'ny tany misy biby ohatran'io ka taiza? Ao anatin'ny baiboly lesy ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy na le bokin'ny fanambarana raha marimarina kokoa. Bokin'ny apokalipsy? Viva 98.8. Eno andrasonge vakiko amin'ilay efa ny imprimeko kely napetako atao anaty journal ny dadabe ato manko le izy. Andrasonge io angefaka io Aoe io raso ary aloha ny apokalipsy toko 5 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 manao hoe ary ny anjely 5 mitsoka ditako fa indro nisy kitana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ny anjely ny fananahidiny lavaka tsy hitanono ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny laforo lehibe ary tonga maisina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'io lavaka io ary nisy valala mivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany ary nomeny hery reny tahaka ny hery maingoka amin'ny tany. Dia toy izy eto amin'ity andininy 5 ka hatramin'ny 10 ange amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana ho mety miady ary tamin'ny lohany nisy satroboninahitra toy ny volamena ary ny tavany tahaka ny tavan'olona ary manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy ary ny nifiny tahaka ny nifiny liona manam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotikototry ny kalisa eton'ny soavaly petsaka miriotra ao amin'ny ady ary manany rambo tahaka ny mainko izy sady misy fanondronana ary amin'ny rambony misy ny herin'ny ampahorin'ny olona 5 volana. Tena enjana indray zany ro misaina. Ka tsy io biby ve le anaty galasy io hitanitsika io araka io voalazan'ny bokin'ny apokalipsy io. Ny vatany toy ny an'ny soavaly, ny tarehany endrik'olombelona, ny volony lava toy ny volom-behivavy, ny rambony toy ny an'ny maingoka ary manana elatra ihany koa. Tena grave ty marina. Dia hono alisa ro misaina. Dia mbola velona zany io. Tena resy lahatra lesy fa io biby voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy io ity manoloana antsika ity ny anarany azy hoe biby ao anatin'ny apokalipsy ka iseo amintsika ahoana sady sa efa akaiky zany ny farany. Tsy azo lavina hoe efa akaiky amin'ny farany fa raha fisin'ilay biby indray dia tsy mahagaga satria efa hatramin'ny fironan'ny tany nisy io biby apokaliptika io. Aza vao tsara aloha fa tsy azoko tsy biby toy ny biby rehetra io fa ilay antsoina hoe bête de transition na biby tia mpanelanelana. Izany hoe efa nisy talohan'ny zava-mananaina rehetra, talohan'ny biby mampinono na ny mamifera zany sy ny biby mandady, fa ny forona nandritry ny namolavolana n'izao tontolo izao na ny création de l'univers ary mbola eo ihany koa mandritry ny fandravana n'izao tontolo izao na ny apokalipsy. Eo anelanelan'izany fotoana rehetra zany anefa dia atory izy mihidy amin'ny toerana iray, miandry ny fitsarana farany, miandry ny antson'ilay anjely 5 izay nitsoka anjomara amoazana azy izay voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsy nefa raha araka Timoty tao amin'ny journal ny dadabe ity dia saika hanaovany rareo fikarohana zany le biby. Ao aloha vakiko tsara. Io 10 Jolay 524 tobim-pikarohana secteur N 6.7 par 9.8 miorina ao amin'ny lahatin'ny ranomandry ilay biby tsy fantatra anarana. Ny fandalinana biolojika dia manapirofo rafitra tsy manaraka fitsipika mahazatra
tsy azo lasaina ho bibikely, tsy biby mandady ihany koa, ary tsy biby mampinomy velively na manana an'izay endrika izany raha ny hita. Ny fandiniana ny ADN dia tsy misy valiny mahafapo sy mazava ihany koa. Na raha ibaiko ny amoa azy izay afaka andro vitsy. Izany hoe misoma folo jolay 5/24. Heverina ho atao fitaovam-piadiana biolojika izy io, na koa fitaovana politika natao hamoretana sy handrahonana firenena matanjaka hafa. Raha mandinika raha dia io folo jolay io le voarakitra farany tao amin'ny rapport automatique navoaka ny imprimante thermique. Izany hoe nandritra ny fotoana saika moazana an'ilay biby tsy fantatra anarana izany nitrangany zao loso zao. Dia ilay voalaza teo hoe fivanganany labo tao anatin'ny segondra vitsy dia vitsy. Tena lalina izany marinako. Orizy rola Kristina, fa misy inona mampiporopaka anao ohatran'io ka? mahery Orizy rola, nilaza nangatsika be izy teo dia zao tsy metsika tsony. Inona no tokony atao? Fa maninona koa ha? Ka zany tsy haiko hoe ahoana fa andao zerenaingina fotsiny sao tara loatra io ka. Andao hoe. Oy, tena tsy metsika marina izy zany ike. Zao tsika sy alay araka hibata azy atsy amin'ny laboatsy. So misy zavatra mety hanampy antsika ao. Kristina kosa manandrama miantso vonjy amin'ity satelitako ity. Raha tsy mandaitra na tsy mahita réseau atao anatiny antondria dia manandrama mivoaka ny ivelan'ny lavaka. Aiza re taty? Manisa telo dia miaraka mibatsika sy alahy. Isa, roa, telo, zay. Tafiditra ato amin'ny labotsika. Andraso vetivety aloha fa ohatrany nahita zavatra sy tonona ny soratra zany aty aho. Redistribution de chaleur. Izany hoe misy hevitra azo ampiakarana ny hafanana atao anatin'ity labo ity zany. Ty le hevitra ty, andao mba tena hiditra atao amin'ity hevitra ty le ry e. Orikilo misaina. Ao amin'ny hevitra manakaiky an'ilay biby tsy fantatra anarana io ve? Aingana lesy fa tiany lao fatin'ny hypotermie eto ve le ry a? Ao ary akaikany. Ao. Andraso amin'izay raha ampidiniko le actionnaire e. Viva 98.8. Fa nisy inona loatra nikorapatrapaka izany daholo nareo tao ambany tao ry Kristina? Tsy natafavoaka ihany marina. Rasandramana amin'izay aloha ilay finday toera efa mba mahita réseau. Kristina Tena tsy mahatsiaro tena ny akeo mahery. Maninona? Zany rehefa natsiarana izy teo efa nangatsika be tany ka mivatany manontolo avy eo dia tsy niatsika tsony mihitsy izy. Loa zany marina. Maninona nefa izy raha entina miakatra aty? Toa tazako mibataina izy rola any anatiny andray mantsy izy teo. Ka hoe misy hevitra manafany izany hono akeo za kosa aloha ezaka hitady vonjy amin'ity finday ity tena tsy mahita réseau mihitsy angity. Angatsy telefaonina satelita moa izy iny raha araka ny teny misaina ka tsy mahita réseau ahoana andray koa ary. Ka tsy haiko fa na mandeha par satelita zangety ka mikorotana ohatra ny toetrandro na ohatran'izany dia mety tsy azo tsara e. Loa zany marina. Sika amin'io aty amidezaka be aty. Enzana be. Ary manomboka mahazo hafanana kosa le ry zany ko. Lasa mafana tokoa ato amin'ity hevitra ty. Engany mba hita vonjy lesy Kristina amin'izay mba mahazo fitsaboana sahazazy mahery. Vela tokoa ve tsy nahatsikaritra hoe ny rehetra daholo ny tsiro manodidina an'ilay biby. Hitako mihitsy ka. Andraso vetivety tokoa e. Inona ary ty soratra eto amin'ity machine ity zany? Processus de déchiffrage en cours.
manana an'le hevitra misy amin'ny mahery zany dia active manaraka an'izay ihany koa ny processus manatsonika ty vaingana glasy misy an'le biby ty. Tena mila miala tato farak'izay aingana zany satria sosanatria vaingana na ho fatiny io biby io ato. Raha manaiky ahoana tiry misaina ha? mila miala tato farak'izay aingana antsika. Raha arak'le resaka nataoko teo mantsy dia mety fanandramandrareo amoaka an'le biby na tonga an'le laboray manontolo vaingana teo eo. Fa inona nefa ny tena tiany laolazainy ha? Rehefa nataoko lesy ny fanadihadiana dia manana système de défense io biby tsy fantatra anarana io miaro teny izy rehefa fantany fa misy mitady amoaka tsy amin'ny fotoanany ka avaingany daholo izay zava-mananaina rehetra manodidina azy. Ka tsika ange tsy nanao izay amoahana azy to fa nanafana ny hevitra nisy amin'ny mahery fotsiny ka active ho azy ihany koa le processus de dégivrage zany hoe efa manomboka mitsonika ihany koa le bloc de glace misy an'le biby. Ka maninona nefa raha ny raha manam-pidinina fotsiny le actionnaire hampajanona fiakarana mari-pana dia izay tsy mety tsony lesy zany efa nitsomboka ny ampahany le glasy. Ny azontsika atao sisa dia manavy tena farak'izay aingana. Andao aingana raha batainy mahery izay mihitsy angaka any izay raha fa manomboka mitresaka le glasy manomboka miovotrovotra ihany koa le labo. Aingana le sery misaina. Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Novelomin'ny Fetraobelona Faly ary Liva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana. Tantara no totosainy maningotra.